Eny ary tokolasy tovovavy de mialatsiny mipetraka amintsika rehetra raha misy ny fahatarany fandarina ary raha misy ihany koa ny voatery nanapahana kely ny fandarantsika teo satria teo ny olana teo amin'ny herinaratra izay nitarika fahatarana fa teo ihany koa ny olana ara-teknika izay nosedranay taty amin'ny foibe fampitana amin'ny vatana ny fandarantsika de voatery tsy maintsy nijery ny lamina ara-teknika zany ny teknisiantsika izay mandefa azy ao ambadika ao itsika no miaraka amintsika sy ionja amin'ity atoandro ity atoandron'ny alakamisy fa 4 ambin'ny folo ny volana novambra 2024 ary dia miaraba itsika eto an-toerana itsika izay mandray ny fandarina any an-trano tsarakaraiky any ary isika ihany koa izay ihany amin'ny toeram-piasana amin'ny birao toeram-pitaterana sy ireo sehatra maro samihafa izay ahafahantsika manaraka mivantana izany fandarina izany de mivantana ihany koa ny fandarantsika amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy ny Facebook sy ny YouTube izany ny mpiara-miasa ao amin'ny radio madamo zany dia mandray ity fandarantsika mivantana ity ihany koa izay ampitaina any amin'ireo foibe fampitana rehetra zany dia ny any amin'ireo distrika sy faritra izay mandray ity fandarantsika ity de niezaka ihany aloha ny hoe oara-potoana fa tsy azo anoharana ny lafin'ny teknika sy ny fandaminana dia nisedra n'izay olona samihafa izay tsika ny vaovao izay tiako hifampizarana aloha amintsika amin'ity maraina ity dia ny eto Antananarivo renivohitra satria moa zany ny kandidat Tojo Ravalomanana dia nitafa tamin'ny poniny boribory tamin'ny fahatelo indrindra moa zany ireo mpikatroka mpanohana sy ireo mpakasitraka azy marobe zany tamin'ny maraina teo no nisin'izany ary teo ihany koa zany ny fihazoan'ny Filomarika Ravalomanana ny commune teny Ambohimangakely teo tamin'ny maraina ihany zany rehetrarehetra izany fa raha ny zava-misy aloha zany teny amin'ny macrobiologique satria teny no niaona ny Tojo Ravalomanana tamin'ireo mpanaradia azy atao amin'ny boribory tamin'ny fahatelo de tena feno hipoka tanteraka omaly no efa atao ry rastany boribory tamin'ny faharoa fa tamin'ity androany ity dia boribory tamin'ny fahatelo indray zany raha toa ka vonona ny saritsika dia ho arotsantsika eo anitsika sy ionja izay mandamina ny lafin'ny teknika eo dia ho arotsantsika izay sary izay mba ahafahantsika zany mitondra an'ireo fanomezam-baovao izay tsara ho fantatry ny rehetra amin'ity atoandro ity moa zany de zany alefany tsika sy ionja amintsika zay zany ny sary izay efa mandeha mivantana moa amin'izao fotoana izao zany ny teny amin'ny macrobiologique de feonan'ity sy manina satria efa samy efa niandry elaela ihany ny amin'ny heure vina le fiainana fa androany moa zany vao tena raikitra le izy de zao hita amintsika amin'ny sary izao raha ohatra ka mbola misy sary azontsika sitoma ihany namana ionja sy tsika mba ho hitan'ny rehetra dia tsara ihany ny andefasana izany ity zao ho an'ny omaly ity izay nisany député Randrianasoa Stanislas fa ny androany dia ny fiainana teo amin'ny boribory tamin'ny fahatelo député Feno Ralambomanina ny tokony ho amin'ny sary eo zany raha ny tokony ho izy miaraka amin'ireo poniny boribory tamin'ny fahatelo ity zany izay androany izay fa misotra makany amin'ny fahombiazana makany amin'ny fankatoavana vahoakana Antananarivo azy Tojo Ravalomanana satria ny zava-misy zavatra hita ny zavatra iainana zany dia any amin'izay rehetra ale de samy miantso amin'izay hoe fandraisana andraikitra ary miantso izay hoe fahavonona ny Tojo Ravalomanana zay hitondra fandaminana vaovao an'ity Antananarivo renivohitra ity ary efa niambara moa zany fa anisany ireo manana zay traikefa manana zay programme zay
ny candidat Tojo Ravalomanina ary nandritra ny fihaonana tamin'ireo mpakasitraka mpanohana eny amin'ny boriboritany amin'ny magrobiolika no nanovana azy efa teny ny boriboritany voalohany faefatra angamba izay raha sy diso aho koa, de efa teny ihany koa zany ny boriboritany faharoa fahatelo de mbola miandry zany ny boriboritany sasany izay andray an'izay fihaonana zay. De amin'iny zany no ampitany Tojo Ravalomanina ny programa an'asany, ny fandaminana an-tsena izay anana zay hoe tsena zay mifanaraka amin'ny fenitra izay zany mifanaraka amin'ny norma izay ary tsena zay ahazahoana fandaminana sy fahadiovana ho an'ny mpivarotra, fa tsena ihany koa zany ahafahana misarika an'ireo mpividy entana ato anatiny ka mba ahafahan'ireo mpivarotra zany mba mahazo tombony sy miaina amin'ny fomba matihanina izany asany izany. Zay zany no tena tolo-kevitra nentin'ny Tojo Ravalomanina ihany koa tamin'ireo mpivarotra ary mbola natsony mandrakariva moa ny amin'ny hoe ndao hiara hiasa, ndao hifanohantsika, tsy vitako sasambirery io fa sika rehetra miaraka no anao ity fandaminana sy fanadiovana, fanarenana ary fanovana an'Antananarivo renivohitra ity. Fa anisan'ny miandrandra ihany koa zany ny fandraisana ndraiky sy Tojo Ravalomanina eo amin'ny setry ny fitanterana satria tsy fakahitana moa ny embouteillage eto Antananarivo renivohitra fa manaraka izay embouteillage tsy fakahitana zay ihany koa zany ny mbola fikorotana ny fifamoivoizana, de zany anisan'ny laharam-pahamehana avokoa no hitondra fandaminana amin'izay resaka fifamoivoizana izay ho an'ny eto Antananarivo renivohitra izany. Tsotsotra angamba ny tondrantsika azy fa na izany na tsy zany dia manakambara betsaka isika amin'ity atoandro ity ny amin'ny hoe tena efa voaray ary raha ny sary zany tany amin'izay nale rehetra dia ahitana taratra fa miazakazaka ihany koa zany ho amin'ny fanohanana ny Tojo Ravalomanina ireo tanora eto Antananarivo renivohitra ary zany ny zavatra mahafinaritra satria dia mivondrona zany ireo tanora ary ho an'ny omaly moa zany teny amin'ny magro biolika niona tamin'ny boriboritany faharoa dia nivatana tamin'ny tanora mihitsy ny afatra zay nataony Tojo Ravalomanina ny amin'ny hoe isika ny ho avin'ity firenena ity ary isika no hitondra fanovana sy fanantenana ho an'ity firenena ity ka isika no mila tonga marobe zany manatanteraka ny didy aman'andraikitra. Goavambe mesazy nentin'ny Tojo Ravalomanina satria nresahany de hoe saika hatramin'izay rehefa misy ny fifidianana de manaraka ny fampelezan-kevitra, manaraka ny fanehoan-kevitra, manaraka ny débat zany na ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ireo samy candidat zany ny tanora, fa rehefa tonga ny fotoana zay ahafahana zany mandray andraikitra amin'ny alalan'ny fifidianana de marisarisa ary milatsaka ambany de ambany lay taham-pahavitriana na ny taux de participation de nambarany Tojo Ravalomanina fa ny fahatongavana amin'ny fidy marobe zany dia ahafahana zany mampisy zay fifampatokisana zay eo amin'ilay candidat zany sy eo amin'ilay vahoaka entina, fa indrindraindrina koa ahafahana zany miaro amin'ireo mety hoendrika rehetrarehetra zay mitsiry any anatin'ny sain-dratsy ny sasany any dia ny mety io fanodikodonana na fanaovana osoka amina voka-pifidianana zany. Zany zany tsy maintsy mampaliana ny rehetra ny hiatrehana n'ilay fifidianana ho avy io zany ary andrarandraikitra lehibe ny tanora izany resantsika izany. Fa raha ohatra ka misy namana atsika ny video ihany aloha azo sotomina tamin'ity androany ity de mba hiangaviko itsika na namana Onja ao ambadika eo zany tena nafinaritra be mihitsy ny fiaonandroany araky ny sary zay mirotsaka eto, ka raha ohatra misy zay video zay mahita video aho fa tsy fantako hoe ahoana ny fomba andraisanareo da azy dia tiako kokoa zay raha ohatra alefatsika zay video zay zay ao amin'ny sary namana mpanao gazety Iarfinina zany no mamoaka an'izay de tsaratsara kokoa satria misy ny mahazo mivantana, misy ny tsy mahazo mivantana amin'ity fiaonan'androany ity, fa raha mety zany zay de mba piketsika kely namana Onja sy tsika. Ao zany ny faneho-kevitra zay nentin'ny député Feno Rahalambomanana, fa ao ihany koa zany ny faneho-kevitra zay nentin'ny Tojo Ravalomanana,
de zay no faniritsika zany raha ohatra ka mba possible amitsika no andefa izay fa niho-kevitra izay. Ny antony manko zany dia manontany anareo zany amin'ny hoe tsy mba misy ve le vidéo satria tena mila ny feo antojo mihitsy zay enay fa niho-kevitra de marina zany. Ary betsaka ihany koa nareo nanao fanamarihana ny amin'ny hoe tena ay ve tojo Ravalo manana ity tena mahay miteny be, ay ve tojo Ravalo manana ity tena manana fomba fijery tsara mihitsy ny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena, ay ve tojo Ravalo manana ity tena manana réflexe be mihitsy amina valim-panontaniana maro samihafa rehefa miona sy mifampiresaka amin'ny olona eny amin'ny setra maro samihafa any. De zay le izy zanaky ny mahery araky ny nambara mandrakariva, zanaky ny efa mangotraka ihany koa zany zay hidirana zany zany tojo Ravalo manana zany. Ny hoe tsika hatran'izay ny fandaminana ny fandaharantsika zany raha ohatra vonona zay rehefa miteny eo tsika manome consigne eo namantsika de alefatsika zay, fa rehefa mbola tsy vonona moa izy dia tsy maintsy teny eo ihany zany, fa piqué sary tsotsotra vitsivitsy amitsika eo reo namantsika zany. Fa iny koa fomba ahafahantsika ihany koa zany misety kely rehefa avy eo fa tam'ty maraina ity zany de tsetsitsetsin'ny embouteillage kely teny amin'ny faritra Maremasay teny de samy gaga ny rehetra fa misy inona ary de nijerijery teo moa zany de rehefa nizotra nandeha tany mitsara saotra iny de ay zany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ilay filohan'ny repoblika zany dia anisany nametraka an'ilay fandaminana an'ilay lalan'ilay lalam-be mikodana satria hanomboka eny tsara saotra ety akaiky ny vavafolo ety zany no hisy an'ilay PK0 hanombohan'ilay lalam-be mikodana ety akaiky ny vavafolo. Za moa zany de efa mahazo ny commune Mahatroranotso Mahafotsy ary ny Fokotany Namboty Fasina izany, de efa nisy nandritry ny andro vitsivitsy ny terrassement amin'izany toerana izany, zany hoe efa fandrakofana lalana amina tany zany, fa mbola tsy lasa lavitra nge zany, mbola tsisy 1 kilometatra sa 1 kilometatra raha be indrindra zany mbola terrassement kely tsotsotra, fa efa tazana io maraina io zany tompony raiky mpanjakana tarehin'ny filohan'ny repoblika zany zay nanamafy an'izay hoe misy an'io projet io miaraka amin'ny Samy Creta. Tsy de tena any loatra zany tiatsika tongavana satria io moa zany fomban'le fitondram-panjakana iny araky nambarako tamitsika hoe tsy maintsy hanao zavatra ndray izy ireo zany mba ahafahana aloha zany tsy ho concentré aloha tsika amina lafin-javatra anankiray. Mafy be ny délestage sy ny rano sy ny resaka vidim-piainana am'izao fotoana zao, ary misy anareo manoratra ato anatin'ny pejy-ny MBS ny amin'ny mba resao ny resaka vidim-piainana resahantsika zay rehefa avy eo, fa mafy be hoy ny resaka délestage sy ny jiro ny rano ny herinaratra amin'ny akabiany de mitady zavatra anankiray aloha zany ny fitondram-panjakana ahafahana andray zany miditra milaza fa tena miasa le fitondram-panjakana. Ino tsy de tena anaovako resabe fa ny zavatra tiako resana fotsiny rehefa mikarikaroka amin'ny tambazotra sosialy io de hoe io ndray le filohan'ny repoblika tsy mazaka zany am'izay hoe fahitana an'ilay olona maromaro izay, de rehefa ao anatin'izay de miresaka izy na hoe zavatra efa nomaniny na io zavatra zay hoe tena teony eo no nambarana zany rehefa nahita an'izay vahoaka izay. Fa zavatra andresahana aloha zany de hoe hanao fitoeram-pitsangatsanganana lehibe zany any amin'iny faritra Ivato tsara saotra iny zany ny fitondram-panjakana, de hoe mitovy amin'ilay Miami Tomasina mitovy amin'le Miami Tomasina. Le Miami moa zany eny zaridaina sisin-dranomasina anao tsaraina sady tsy maintsy arovina sisin-dranomasina iny, fa hoe anao toeram-pialam-boly mpitsangatsanganana zany iny amin'ny sisiny tsara saotra mahazo any Ivato iny. Tsara foana zany misy hevitra ohatrohatran'izay mivoaboaka zany, resadresahana ohatrohatran'izany, fa mahafinaritra koa nge maheno an'izany mba hanalana azy mba tsy ho tofoka na ho kofona ato anatin'le resaka politika amin'ny akabeantsika zany, fa tehiteny fotsiny tsika hoe tsy resaka toeram-pitsangatsangana nge problème avoaka an'Antananarivo iainany zany. Rehefa tena ho any Ambatondrahavavy izy de tonga any Ambatondrahavavy, rehefa te ho any Meritsaatosika izy hijery kartiny hanao resaka course moto sy sisa tonga izy, ary tonga mihitsy ara any Analavory, tonga any Ampefiny ny mpitsangatsangana, rehefa te ho any Ambatofotsy tonga any, rehefa te ho any Ambatolampy de tonga any Ambatolampy ary any mitady foie gras, ary
de misy sasandray de tonga hatrany talata ny volon'ondry mihitsy mijery koba, mijery sosisy, efa falehany reo mpitsangatsangana zany ary indrindrandrindra moa ny faritra bypass iny ny toeram-pitsangatsanganana de marobe eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina sy le hoe Grand Tana zany, ka tsy hoe ny filazana fa anao toeram-pitsangatsanganana de ohatrin'ny ary de etiketina aty le tany Miami eny betsaka ny toeram-pitsangatsanganana eto na privé ara misy an'izany ohatra raha mihodina ianao any amin'ny faritra Ambohimanambola, any amin'ny faritra Lasora, any amin'ny faritra Andoran'Fotsy any ho any, any Bongatsara any ho any, any lalam-pirenena voalohany iny feno karazana parka, feno toeram-pitsangatsanganana marobe, dikan'izay marobe zany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina na le hoe Grand Tana, fa ny andrasana foana zany de hoe inona no mety tena hoe fahaizana mandray fanapahakevitra amin'ny zava-misy ara-tsosialy mponina, fa tsy resaka hoe rendrarendra ohatrohatran'izany toeram-pitsangatsanganana zay nge le nahatonga Fromaly Karavalomana tamin'ny fotoan'andro ny teny hoe tsy izay mahafinaritra ny vahoaka akory natao fa izay mahasoa azy, de le mahafinaritra zany eto le mpitondra fanjakana mihitsy manao an'izay teny hoe sady mahafinaritra le mpitondra fanjakana le izy hoe ndao mba asitsika eto ny karazana toeram-pitsangatsanganana kely de parka kely de sisa kely, reny nge mitaky herinaratra reny mitaky rano satria tsy maintsy misy hôtely kely eo, tsy maintsy misy restaurant kely eo, tsy maintsy misy chambre kely any, tsy maintsy misy herinaratra ampandeha le inona moa zany le auto-tamponneuse sisy ty, tsy maintsy misy herinaratra ampandeha an'ilay sakafo madinidinika ho varovarotana amin'ny sisin-dalana rehetrarehetra iny, de ahoana ny herinaratra zay iantoka ny fampandehanana Antananarivo renivohitra sy ny RIA zany na hoe réseau interconnecté Antananarivo renivohitra zany, de ahoana ny herinaratra ampandehanana zany rehetrarehetra zany, zay nge no ilaina mila fantarina nge zany, ohatrany hoe le iantso anao teleférika ianao de ahoana ny herinaratra, ohatrany hoe iantso anao ianao an'le hoe hanangana karazana hôtely 5 étoiles marobe tsika raha Madagasikara de ahoana le herinaratra, raha milaza zany le fitondram-panjakana hoe anao toeram-pitsangatsanganana tsika efa feno manodidina Antananarivo tompoko, fa ahoana ny rano sy ny herinaratra, de miverina foana ny ady-hevitrintsika hoe rano sy ny herinaratra ny problema tompoko eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ary any amin'ireo tambajotra iraisana Antananarivo ihany koa. De zany aloha mila vahana aloha ny olana lalana, mila vahana aloha ny olana ny embouteillage, mila vahana aloha ny olana nylay fahafaha mividy ny rehetra, fa nao anao toeram-pitsangatsanganana tahaka n'inona azy ianao ka raha tsy ampy ny fahefan'ny mividy ny vahoaka mpanjifa zay anjifa n'izany toeram-pitsangatsanganana zany ihany koa, ary mila herinaratra an'ireny toeram-pitsangatsanganana ireny sy mila rano de zava-poana avokoa zany, de io indray ara fa isy gaspillage-na vola, isy fandaniam-bola indray, fandaniam-bola tokony hifantoka amina zavatra hafa satria fatatsika fa misy vola be tsy tokony tsy forohana atotona makany an'ilay LFO sy HFO, zany hoe le gasoil sy lay filoro zany menaka mavesatra ampandehanana an'le milina be any Jirama, de mbola akitady amin'izao fotoana zao ny fampiakarana, de moa zany voaterinidina tamy misy le premier ministre lehibe ny gouvernement zay nagagatsika hoe chef de l'administration, fanjakana ve ny misy eto dia nanomboka tany eny fiandohan'ny taona tany tsy tafavoaka tao anivon'ny Serana Tsambony Tomasina ireo lazaina zany fa panneau solaire sy ireo milina zay tokony hizara herinaratra, de gaga sy variana ihany tsika hoe fa inona ny mahatonga an'izany, satria niteraka perte zany raha ohatra ka tokony nampiasaina, zay le tsy fahaiza mitantana mihitsy ny fanagetsana zany tao amin'ny Serana Tsambony Tomasina na firy andro voalohany tsy maintsy misy volana aloha amporin'ny Tomasina zany amin'ny resaka habatseranany zany taxe douanière, tsy maintsy misy volana aloha magazina azy samy hafa n'izany rehetrarehetra zany, fa ny fomba namoahana azy tao koa zany raha somary mitarazoko ary tena mitarazoko ny dikan'izay zany niteraka aloha voalohany indrindra fandaniana satria nisy fakturana aloha foana zany tany ambadika tany ho am'izay mety hoe manenjika gapy na manenjika délestage na manenjika olana ho an'ny famatsiana ny herinaratra eteo anivon'ny Jirama, fa niteraka olana marobe ihany koa ho an'ny fiarahamonina malagasy satria faty-antoka tonga tany amin'izay hoe herinaratra tokony hamatsy ny fiarikareny ny isam-batan'olona zany na orinasy io na tokantrano isanisan'izany.
de zany ny fahatiantoka nateraky le hoe efa tonga tao le entana fataraiky de zao ndray anaovana tamtamma be ny ampiakarana azy de hoe 50 mégawatt no 20 mégawatt apetraky eto Antananarivo ny ambiny tsinjaraina ny afaritrany de omena ihany koa nosy be elville tena efa tsy nanao aloha nareo efa zara fa manao efa tsy nahatateraka an'le 400 mégawatt efa tsy nahatateraka an'le 800 mégawatt na 1000 mégawatt efa tsy nahatateraka an'le fanampy lehibe hoe tena atanjaka amina resaka herinaratra Madagasikara zay ilahatra am'ireo firenena vaventy fa izao moa zany nareo anatin'le fasiarana de mody miazakazaka manolotra vahaolana fa tsy hoe ianareo akory ny tena mahay satria eo anatrehan'ny olana de hoe mitondra vahaolana nareo de hoe tsy hoe milay akory ianareo tsy milay be ianareo tena tsy milay mihitsy ianareo eo anatrehan'izany fa fanapahan-kevitra tsy maintsy raitsiny zany satria efa atenda ny ain'le vahoaka malagasy efa andala-pikatolona daholo le akamaroan'ny orinasa de tsy maintsy mitady vahaolana nareo fa tsy superman akory nareo tsy anareo akory mesika hoe ianareo no mitondra ny vahaolana tampotampoka eo mba ahafahana mampandeha an'le herinaratra fa efa tara ho ahy ianareo efa tena faran'izay tsy nanao ary ianareo efa nampanantena pokaty ary ianareo io manao an'io etsika kelinareo anampanao solarasisisio ka aza mila doka politika na mila doka amin'ny vahoaka hoe tena miezaka le fitondram-panjakana par rapport ny zavatra nipitehanareo sy ny fahatiantoko ny isa-tokantrano am'izao fotoana zao aza miezaka mitady doka amin'ny vahaolana tsy maintsy raisinareo eo anatr'leo fahatarany ny fandraisanareo fanapahan-kevitra mitavozavoza sy mitarazoka tokolasy tokovavy tsy maintsy resahantsika zany tsy maintsy resahantsika zany de eo le tenentsika raha miresakitsika le hoe anao toeram-pitsangatsanganana lehibe ny vato tsara soatra de eny marina fa hoe olona tiaty spectacle tiaty événement le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao tiaty mampirevy fa zany ve toeram-pitsangatsanganana zany ve par rapport ny efa misy eto efa andraikitra logika sy normal zany efa misy manao investissement tsotra privé zany fa zany ve no tena faran'izay ilaina sy mainka manoloana zava-misy akapobeny iaina ny firenena so de tokony mbola misy zavatra vahaolona ho tadiavina fa satria tsy maintsy misy fandanim-bola 10 miliarany e no lany tam'le parka botanika tetsy Ambojahitovo tompoko nefa ao anatina superficie tsy denge izy io fa 10 miliarany lany parka botanika ole de tokony navita zavatra be zany 10 miliary zany nanaovana curage teto Antananarivo renivohitra nanaovana canal samihafa teto Antananarivo renivohitra na mety nanaovana entretien samihafa teto Antananarivo renivohitra na mety manaovana karazana balisage teto Antananarivo renivohitra fa lany tamy tsisy dikany nanaovana an'ilay parka botanika za tsy miteny tsy ilainy le parka botanika fa kianjan'ny demokrasia io au départ ary talohany nakanja demokrasia azy afaka nanehoana hevitra politika ary nahafahana nanao hetsika ara-kolotsaina ihany koa fa mba tsy ahafahana manao hetsika ara-politika de voafihana tao anatin'izay le hetsika ara-kolotsaina satria misy mpanakatona nanao fampisehoana tao taloha de ny fatorona ho parka botanika le izy de tsy ahafahany rehetra zany manao hetsika zany koa nge le tena toetra ratsy an'le mpitondra fanjakana ka raha anao an'izany projet zany ray mba azontsika an-tsaina indray ve ohatrinina amina miliary andray no vola ho lany am'izany amina 5 kilometatra zany toeram-pitsangatsanganana zany mitovy an'le tany Miami io hitatsika io zany le tany Miami États-Unis tena nambara tena mpiandohana fa navadika moa le izy taty aoriana hoe fa nalavady teny rehefa bloqué Calais tsy tafavoaka an'lay mpiaradia am'le fitondram-panjakana lay projet ngezabe any nampanantenainy ho an'ny vahoaka ka raha miresaka indray zany am'ty zava-misy eny amin'ny tsara soatra ivato ty io tsika hoe izany azo marché tsy maintsy manodidina an'izy ireo ihany aloha izany andraikitra ny asa azo antoka aloha zany tsy maintsy eo am'le secrétariat d'état am'y resaka ville nouvelle sy habitat de ohatriny na mifandanina tsy fantatro efa ao anatin'le LFI ve zay 2025 tsy mino misy tsika fa fandanina amina centaine de millions zany na 200 na 300 na 400 millions tsy maintsy amina miliary zany zaridaina kely tetsy Ambohidatsova 10 miliary mbola alahelo ny Clémence sur Lely hatram'izao fomba nandanina an'le vola
ary mbola tantara be hatrany amin'ny kinapo koa. Lafa zavatra maro samihafa satria misy vola ihany koa tsy maintsy ny andraminy teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'izy ireo nitantana tamin'ny 3 taona lasa zay, 2 taona lasa zay. Izay mbola adevitra be ho an'ny hoe famerenam-bola ny kinapo zany na volan'ireo zokiolona misotro ronono. Sy ireo latsakemboka na orinasa maro be zay narotsaka ao anatin'izany kinapo zay. Parenthèse zay resahako zay zany. Fa tiako lazaina am'izay de hoe fotodrafitrasa kely eto andanina amina miliara, mainka fa anao an'ity toeram-pitsangatsanganana ity. Tena lahara-pahamena ve zany? Tena mahasoa an'le vahoaka ve zany ka hoe tena tsy maintsy manao an'io tsika tahaka le niforitsenany hoe tsy maintsy manao colisée, de inona zany zao? Le vokatra lehibe entin'le colisée ankoatra ny fanitsakitsahana an'ilay resaka soatoavina sy ny tantara an'ilay ery amin'ny rova. De eto indray anao fandanim-bola be amina miliara indray. Nefa misy asa miandry amina miliara, farafaratsiny mba mahavita mikojakoja kely zany, valina. Amina resaka rano, farafaratsiny ny miliara tokony lanina am'izany mba afaka manao fandaminana kely amin'ny fomba hitsinjarana ny rano eto Antananarivo renivohitra. Ary mba farafaratsiny rehefa tsy zay no ataonareo mba ahafahana manao entretien de transport na milina mpiaherinaratra eo anivon'ny Tsiramazy tarainan'izy ireo mandrakariva ka mahatonga le déclenchement. Misy zavatra betsaka zany tokony ho vitan'le vola fa manjary ohatrin'ny hoe lasa le mahafinaritra mampirevo maso fotsiny ohatrin'le jiro eny Antanana reny na rehefa vanim-potoana ny krismasy. Ohatran'izay sisa le ataon'le fanjakana, lasa mizere événement am-bahoaka sisa ny ataony fa tsy mizere zany am'le sosialim-bahoaka. Sasana mety na tsy mety zany. Mampirevo vahoaka sisa amin'ny alalan'ny jiro sy le toeram-pitsangatsangana, le vahoaka prevena nefa sady tsisy rano, tsisy jiro, tsy manam-bola hitondrana sy manana vola hivezivezena amin'le toerana izay voalaza fa hitsangatsanganana. Anahirana be ne zany. Tsy hoe ny zavatra hoentinareo kory ny toerinay tsy any. Fa manoloana zany am'le mahasosony mahafinaritra, manoloana n'le lahara-pahamena sy ny zavatra tena heverina zany. Fa mbola azo ampandeferina. Ka mba mazava be zay. Mbola azo ampandeferina. Azo ampandeferina izy amin'ny toeram-pitsangatsanganana zany. Mandeha isaky ny firy metatra tsika hoa eto mahita. Fa izany ndray no endriky ny fandanim-bola mpanjakana vaovao. De kakasy talanjona ihany eny reto moa mpitondra faran'izay mahay, mpitondra anisan'le tena katraka amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, de izy ireo mahalala zany sy mahita an'izany hoe zany kokoa ve ny mahasoa ny vahoaka ary ilain'ny vahoaka malagasy hoe zany sa te mba te hilahatra fotsiny amin'ny hoe zao ny zava-misy any amin'ny firenena vaventy de forforcena hitovy an'izay kanefa lay fahefany vity sy le zava-misy ainan'le malagasy mihitsy mbola tsy tokony am'izany lafy zavatra fa mbola misy zavatra mbola prioritena zany mbola ho lahara-pahamena zany ny tena lasana am'le mpitondra fanjakana. Ivadika tsika satria efa name toromarika teo zany itsika fa efa vonona lay oronina tsara foy zany zay teny am'agrobiolurika teny nandritry ny fifampitafana nataony Atojo Ravalomanana candidat ben'ny tanàna avy amin'ny antokotiko Madagasikara larina faha-efatra amin'ny vahoaka ny boribory tamin'ny fahatelo. De tao amin'ny sary namana mpanao gazety ary finina Raelso no sitomana an'izay sary izay ho an'ny endriky ny fiara-miasa de akasitrana zany naka ny sary de ho alefatsika eto mandritry ny 4 minitra izy ity ny namana atsika raha ohatra ka afaka manome kely am'izay mba ahafahantsika efatra minitra eny ary azakako tsika tsy tonga lafatra be le sary zany satria mbola rariva mbola ampita azy ny mpanao gazetintsika amin'ny alalan'ny sary ny caméraman fa ny caméra fa ny telefona moa zany no nangalana zay sary zay de mino zany fa mety tsy de ampanahirana atsika fa isorana zany ny namana naka sary fa ny zava-dehibe de hoe ahafahantsika mampita amin'ny vaovao sy maheno an'ilay mesazy na le hafatra nentiny Tojo Ravalomanana tamin'ny poniny boribory tany fahatelo zay solotena ihany tamin'ity androany ity. Mba avy hatrany ary namanatsika sionja. Tena raiky izy ty mahafinaritra be. Hitanao tena mba te hiteny hoe zao hoe de marionnette, ngamba mety tady ngeza be ngamba vao mafiarana tsy marionnette zany tsika manana mahizy azy, dada manana mahizy azy, ny Tojo Ravalomanana manana mahizy azy. Ary avy amin'ireo amin'ilay hoe
tsy misy liona toerana samakely zany a tsy possible zany. Rehefa hitatsika amin'izao fa tena faminendranga fifanovana ny vahoakana Antananarivo. Ary zany fanovana zany manomboka amintsika tsirairay avy. Zany fanovana zany dia finoana raha elasy zany, manana finoantsika dia alatsika asa izy dia lasa manome fanantenana. Ka tena mijoro tsika hitondra zany fanovana tena izy zany, fa tsy ilay fanovana selfie akory. Hainareo ilay fanovana selfie. Mandeha ilay olona dia manokona ilay trano dia miova ny lokony dia te-hafana dia eo ilay izy dia vita. Tsisy an'izany tsika tsy manao an'izany, professionnel tsara tsika manao zavatra araka ny resahan-javatra. Mavesatra ny fiainana iainan'ny vahoaka eto Antananarivo, mba tsy hitenenako hoe mahantra ny vahoaka n'Antananarivo ary mampalahelo zany. Tonga eto tsika hitondra vahaolana, tojo vahaolana tsika menakavy. Ary tia tsy sangisangy ny anaovantsika anazy fa tena anao tsika, tena sérieux ilay resaka. Ka izany rehetrarehetra zany dia manetana antsika rehetrarehetra hoe tonga ava mifidy. Eto izao mahita tanora maromaro hatramin'izay ny tanora tsy mifidy. Ny ankamaroan'ny tanora eto Madagasikara dia mbola mipetraka ao amin'ny ray aman-dreny avokoa. Ka manetana antsika ray aman-dreny aho hoe mba hijereo tsara ny rehetra zanakintsika, mba hitany izy hifidy rehefa tonga amin'ilay taona mamety anazy. Rehefa 20 taona miakatra izy dia mahazo mandeha mifidy amin'izay. Marina fa mbola ny ankamaroany mipetraka ao amin'ny tadasineny avokoa. Ny sasany avy mianatra tsy mahita azy, ny sasany miasa fa veriverina tao an-trano any. Azonareo zany, raha ohatra nareo ka te hahita an'izany hoe hoavy mamiratra zany dia tsy maintsy raisinao an-tanana ny hoavinao. Rehefa mahita volana miposaka nareo iny ny hatsaran'Andriamanitra. Rehefa mahita masoandro mirehatra nareo iny ny herin'Andriamanitra. Fa raha ohatra nareo ka mijery fitaratra dia io no fanamboarana nataon'Andriamanitra tsara indrindra. Ka manomboka amintsika tsirairay avy zany ilay fanovana. Isika mivoaka eto tokony tsy hitovy amintsika mihifitra teto intsony. Ka izany fanovana zany rehefa tonga ny andro fifidianana dia tonga maraina izany fanovana zany. Zany fanovana zany posaka hatrany masoandro maraina zany. Dikan'izany vao fotsika dia andeha ho any birao-pifidianana aloha, na mbola tsy nisakafo tsy mandeha anao porte-à-porte-tsika, hikarakaratsika, mbola andeha anatsika formation tsika. Tongava amin'ilay formation, efa tsara ilay fifidianana teo aloha fa misy foana ny azo tsaraina. Eto koa dia miarabantsika rehetrarehetra lasa miray say, miray loha ary miray ina mahitatsika rehetrarehetra tafavory eto indray. Misy ny eritreritra zavatra hafa tany samihafa ilay kandidata ny aloha fa zao ray ny kandidata, tokana ny kandidata dia raha manana tojo zany. Ka hitondra fanovansika, izany no solotenanareo, ny tena fa no solotenanareo, fa ny fifidianana rehetra tia dia ho antsika rehetrarehetra. Ka izany rehefa malesy tsika dia tsika rehetrarehetra malesy, ary tia atoko ny mpalesy. Zay ka efa betsaka ny toromarika eny ary tena kasitrahana mihitsy izy menadama ambadika eo zay mikofokofoka mafy manao zay mba azo tsika ny vaovao. Mbola hanao tatitra hoy ihany mpanao gazetitsika andefa izany rariva amin'ny fandarantsika amin'ny vaovao any an-toerana any avokoa ny ekipa teknika rehetra ny mpanao gazety, ankoatran'ireo mitrandraka vaovao izay mandehandeha mielipatrana manerana an'Antananarivo sy mandray vaovao manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa iny dia tsy maintsy nanao ezaka tsika mba ahafahana zany mampita eto amintsika ny vaovao samihafa izay tokony hozaraina. Misy ny fanehoan-kevitry député Feno Ralambomanana ihany koa ambanimbany kely ao amin'ilay nangalanareo an'iny vidéo ihany namana ionja sy tsika raha ohatra ka possible no ahafahana maka an'izay fanehoan-kevitry ny député Feno Ralambomanana zay, satria te tsy amboribory tamin'ny fahatelo moa zany no nanaovana azy sady nandraisana azy satria beoririka ny mbola tafiditra ao anatin'izay dia fiaonana ihany koa boribory tamin'ny fahatelo. Raha ohatra mety amintsika dia raha azonareo dady vonoiny siomany kely eo ihany koa zay satria misy aniny
fionana zay no tanterahany iny ary natrehany oro ho an'ireo tanora zay mbola eny anivony ray aman-dreniny tena mila mijoro mandray andraikitra zany tsy mila mipetratazana ary le fitsikirana zany am'le zava-misy firenena dia arahana asa le izy, hijoroana le izy amin'ny toerana rehetra zay tokony ahafahana manatanteraka izany, satria ny vanim-potoana mafy lalovany Madagasikara tahaka izao dia mila an'ireo vatina sonotro ny tany, trafona sonotro ny nofo, mila an'ireo izay ho mpandimba rapitso raha afaka pitso hanarina sy karakara ity firenena ity. Zany no antom-pijoroantsika amin'izao fotoana izao zay anisany manamafy ihany koa ny ekipa zay andray andraikitra eny anivon'ny commune ka manamafy an'izay firotsahako fidiana izay zany. Goavambe zany goavambe zany satria ity fifidianana ity zany tsy mitovy amin'ny fifidianana rehetra zay nitanterahana hatramin'izay, satria misy ny hodidin'ny enjeu goavambe zany zay lokanady goavambe zay ahafahana zany tena mandray fanapahan-kevitra tsikelikely nitsinjon'ilay taranaka sy ilay firenena ao aorianao. Zay zany ny tena lokanady mihodidina ao anatin'izao fifidianana kominaly izao, fa tsy hoe fifidianana fotsiny de mieritreritra fa hoe aka an'le toerana eny anivon'ny commune eny, na hoe tsy omena andraikitra itsony le olona miara-dia amin'ny fitonam-panjakana fa tsy mahavita azy na manimba an'ilay tanàna, eo ihany zany rehetrarehetra zany, fa lay lokanady lay hodidin'ilay lokanady goavambe mba ahafahana zany tena mitondra ny anjara briky manapaka aloha voalohany indrindra amin'ilay fahazaran-dratsy ilay tena famitena atao amin'ilay firenena, fa faharoa de zao miroso makany midingana zany ho fanavotana an'ilay firenena sy le tandrazana ary hametraka zavatra tsara ho an'ilay taranaka ao aoriana zany. Zay ny tena lokanady goavambe hijoroantsika amin'izao fotoana izao. De mino zany fa tena manana an'izay fomba fijery iombonan'izay isika rehetra, antony mahatonga zany ny amin'ny hoe zay atonony ny vahoaka sy ny mpanaradia ihany no atsatsiky ny kandida, ary zay atsatsiky ny kandida ihany no atony ny vahoaka mpanaradia zany. Ohatrohatran'izay ngila izy, na hoe zay atsatsiky ny mpanaradia no atony ny kandida, fa madika zay, fa mahafinaritra be le kilalao teny amin'ny teny gasy resantsika zany hoe misy fifampatokisana teraka eo zany, satria tia andeha lavitra ho an'le Madagasikara zay ho avotantsika rapitso raha afaka pitso. Zany ny tena lokanady lehibe na enjeu ngeza be andrasantsika amin'ity raharaha ty. De rehefa avy niteny teo moa zany de aingana mihitsy namantsika mpiara-miasa makasitraka an'izy da ao ambadika eo zany, faly Ramananarivo any Magro Beoririka any zay manao ny raky tsara rehetra, de zay ny antony tsy nateto amin'ny faly efa hatramin'ny omaly androany, satria dia mitsinjara daholo ny ekipa rehetra zany mame an'le herijika lehibe, angovo lehibe ahafahana zany mametraka be ny tanàna maro be, zay heverina fa hitondra fanovana sy fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy. De miasa manaraka an'izay daholo ny herijika sy ny angovo rehetrarehetra eto amin'ity Antananarivo sy ny manodidina ary hatrany amin'ny faritra izany. Efa nambaran'izy da zany fehfavonina ilay faneho-kevitry feno Rahalambomanana sy Solombavam-bahoaka ny Madagasikara voavita amin'ny boribory tamin'ny fahatelo avy amin'ny lisitra tiako Madagasikara sy vovonina firaisan-kina de hoenotsika indray ary zay. Efa be rehefa lazaina teo andriamantokofa zay tao troisième arrondissement dia ezaka natratran'ny tanjona izay efa mifampiasana hatramin'izay mba ampiakarana mitahany salapahavitrean'olona be fidy, satria tsisy dikany mba ohatra ka miforivory sika rehefa tsy molampy le olona mandeha fidy satria manefa isy mokatrano raha tsika zao mandeha tsy mahiray manetana olona diky fotsiny na manetana olona rehefa ohatran'le numero amigabe ny tanàna efa misambafisatra be zany namazasitsika milokona rehefa fisety hatrametina rehefa efapolo ary fonizay anderato lomera anao zay faraky herina rehetra ampandaninanao satria resy loatra tanànatsika ty tsy maintsy manao an'izay ty mariko fahavoloatsika de teka be mitsangatsika andeto azanesaneoe
ya misaotra an'izy da le fanampy teo nentin'ny député Fiandralamomana zany de hoe ampiakatra an'le taux de participation ny tapavitrihana zany fa akoatran'izay ihany koa zany de tena hoe resy loatra le Antananarivo ka no fanampy zany ho an'ny boribory tamin'ny fahatelo zany tena amme ny salanisa ny isam-bato betsaka ho an'izany Tojo Ravalomanana zany larina fahaefatra. I député Rastanko omaly de efa niresadresaka an'izay ny amin'ny hoe hanao zay mety mihitsy satria anisan'ny voalohany tamin'ny ampaham-bato tetsy amin'ny teto Antananarivo renivohitra zany ny boribory tany faharoa de zay ezaka lehibe efa nentin'izy ireo zay de mbola entin'izy ireo zany am'ty fifidianana ity zany ary nametrapetrahan'izy ireo ny amin'ny paikady samihafa ahazona manatratra izay tanjona ny amin'ny hoe ampaham-bato betsaka de betsaka miampy ny salam-pahavitriana ny taux de participation andreo olom-pirenena zay tonga hanefa ny adidiny zany goavana be zany ary zany de ho an'ny rehetra. De rehefa mare an'izany tsika ny Ambohidratrimo de jejejo koa zany tsika ery amin'ny commune Ambonivohitra Ambohidratrimo ny fokontany Ambohidratrimo, Tsimopary, Somananety, Ambohitsiroa, Ambodisa, any Ambovo, Antohibe, Ambodila, Ampanataovana zany ezaka mafy tsika zany any amin'ny fokontany zay misy atsika tena anao zany an'izay maximum mba ahafahan'ny olom-pirenena manefa ny adidiny zay mampiakatra ny taux de participation na ny salam-pahavitriana zany de mikofokofoka mafy be ary za moa ny efa toromarika nomena andreo mpikatroka zay efa miaraka sy ireo ao anatin'ny vondron'ny mpanohana zany atsika eny amin'ny Ambonivohitra Ambohidratrimo avy amin'ny lisitra tiako Madagasikara zay tarihan-tenako fa ny Razafy Manantany ary ny lisitra mpanolontsaina Madame Peline fa tamin'ny sary teo alefaso fotsiny le sary fa tsy maninona fa miresaka koa Ionja ary amin'ny diffusion ry alefaso fotsiny le sary de sady miresaka fa misy olona tiako resahana manko hitako tamin'ny sary teo anisany manohana ny Tojo Ravalomanana zany amin'ity fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ety de komanteko le izy fa aza asiana feo fa tsy maninona mihitsy tsy asiana feo namana Ionja sy tsika zany fa tonga de arotsay eo fotsiny le izy le vidéo zany le vidéo farany teo nisy amin'ny Fiandralamomana fa misy olona hitako tamin'ny sary teo zany maromaro de zay nytiako non tsio mihitsy tsio le vidéo mihitsy vidéo any député Fiandralamomana zay zany le tiako alefa satria misy tompon'andraikitra lehibe teo amin'ny tontolo fanaovana politika ary manana maizy azy eto amin'ny tany sy mifanjakana hitako tamin'ny sary teo zany de everiko zany fa tsara ihany ny mba hitondrantsika zay alefa fotsiny le vidéo teo de vo hitako izy de commenteko izy fa aza matahotra nareo da eny ary ny antony mahatonga an'izany zany de hoe betsaka zany reo vondron'olona zany am'izao fotoana zao zany akoatrin'ny hoe mpianatra akoatrin'ny hoe mpivarotra akoatrin'ny hoe mpitarika fikambanana sy fikambanana maro samihafa akoatrin'ny hoe ireo mpanao asa samihafa ato anatin' zany tanàna na Antananarivo renivohitra izany de misy ihany koa zany reo vondrona mpanao politika maromaro zay ao anatin'izay hoe tapa-kevitra ny anohana any Tojo Ravalomanana zay le tiako tenenina hoe arotsay fotsiny le sary fa zany no miresaka azy zany mba ahafahako zany mitanisa amin'ny olona hoe io ra ianina satria hitako teo le sary zany tombo andalana zany le fifampatokisana ny fahamaron'ny komity mpanohana sy ny olona me zany zay manohana kandida de midika zany fa mahatoky an'ilay kandida sy nylay vina oetin'ilay kandida reny vondron'olona sy fikambanana samy hafa ireny zay ny dikan'le izy fa rehefa tsisy mpanohana le kandida rehefa tsy misy vondron'olona manaraka azy na fikambanana zany de efa mba mieritreritra ihany tsika kandida samy hafa ny amin'ny hoe anjary sa tsy anjary raha ty zany fa izay anisan'ny tena miteny ngeza be mihitsy nizay anisan'ny hoe fisina karazana vondron'olona maro be de le vondron'olona resahako eto zany le sary le kandida le misy any député Fiandralamomana ny kabary le izy ray minitra iny ihany ny alefa ao voilà aza hetsika eo alefaso eo fotsiny fa izany commenté an'le zany tiako satria isy sary n'olona andalo eo rehefa avy eo de zay zany no tiako
anaovana am'izay commentaire izay zany goavana ny fahafantarana sy fahitantsika an'izay. Andeha izy rehefa avy eo dia ambarako amintsika rehefa avy eo ity le sary ny sarina mpanao politika manko tazako teo de tsara ihany zany satria hoe iza moa zany mpanao politika zany de ahoana moa izy ireo zany. Ny RMDM moa zany de efa nanao fanambarana fa hanohana ny tojo Ravalomanana fa akoatran'ny RMDM de misy ihany koa zany ireo vondrona samihafa zany zay efa décidé zany fa hitondra an'izay fanohana zay. Io izy io hitako amin'ny sary io ny sénateur Jean Félicien zany Andriamatoa vaovao Benjamin zany eo amin'ny fomba fanaovana politika zany de goavambe reny olona zay hoe nanana andraikitra teo aloha satria lolo Madagasikara teo aloha reny olona reny ary mpikambana teo aloha tao anatin'ny antoko arema na mbola am'izao ara alefaso izy aza tazoma am'izao fa alefaso aetseo le sary fa lasa miraikitra lizy ka sarotra zany amina vanim-potoana ohatran'izao ny ahitana an'izao sary mahafinaritra zao hoe io sy ilay olona zay tsy nitovy fomba fijery taminy tany aloha tany mpikambana hoy aho tao anatin'ny antoko aremary nanana andraikitra tam'izany raharam-pireneny zany ry vaovao Benjamin sénateur ry Jean Félicien sénateur tam'izany fotoana zany hitantsika amin'ny sary iny sénateur Jean Félicien mandray andraikitra mino zany fa any ambadika izy ireo zany any ambadika ry vaovao Benjamin sy ry sénateur Jean Félicien zany zay mpikatroka teo anivon'ny antoko arema fahiny zany de mbola misy karazan'olona maro be. Sénateur Jean Félicien dia avy any amin'ny faritany Tomasina, vaovao Benjamin dia avy any amin'ny faritany Nantsiranana ary zanako Vohimaro. Naovako fampatsahivana kely amintsika tsy maninona averena am'izay le sary misaotra betsaka anareo menada tsy maninona zany zay le izy ka zay zavatra tiako resana amintsika zay zany de hoe lay endriky le fifampatokisana izy zany nahita fa 20 taona taorinan'ny krizy ny roa arivo dia hifanotrona tahaka ireny zany reny olona reny ary efa nisy fotoana moa nga vaovao Benjamin dia anisany efa naneho hevitra teto amin'ny fandarantsika miara-manonja milaza midika ary miteny ho azy ny zava-misy am'izao fotoana zao hoe manana fahatokisana an'ilay tojo Ravalomanana nyay antoko Madagasikara lay fanoherana amin'ny akabeany reny olona taloha zay mety hoe tsy nitovy fomba fijery kanefa am'izao fotoana zao de manambatra ny herina satria tokana ny tanjona de zao ahoana no anavotana ity renivohitra Madagasikara ity, ahoana no hanesorana eo ambany zogan'ireto fanapotena ataon'ireto mpitondra fanjakana any Madagasikara am'izao fotoana zao de fametanana any misehatra sy tandrify zay misy azy zany rehetra am'izao fotoana zao. Zay zany lay mahafinaritra rehefa mijery an'ireny sary ireny satria sarotratra ihany ny azona sary rehetra an'izay fa rehefa nahita n'iny moa zany de tonga de taitra kely ihany izy hoe misy zavatra mahafinaritra hitako tamin'ny sary teo atsika koa moa zany mahay an'le karazana endrika olona maro samihafa. Eny ary zay zany ny fandarantsika fa efa mandeha de mandeha nge fotoana satria efa amin'ny 2 ora sy sasany zao tsy afaka mitazana antenne betsaka tsika satria tsika efa tara. Ny antony nahatarantsika io zany teo aloha zany lafin'ny herinaratra fa teo ihany koa zany fandaminana teknika de tara ny fandarantsika de somary nihitatra kely tsika kanefa mbola ho an'ny grille de programme programmation samihafa dia efa mandamina azy ny atonivon'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo de tsy afaka mitazona hatramin'ny 2 ora sasany antenne zany tsika fa tsy maintsy ho tapahtsika. Mety hoe fohifohy fandarantsika adiny ray latsaka fa tsy mampanino zany afaka nyresaka ny zava-misy sy ny vaovao androany tsika zany fa rapitso indray tsika manao misimisy mino fa ho avy araka amintsika eo député Bogos toditsoan'le mampandro rapitso fa mbola anao fandaminana moa zay mirahalahy zany de hita eo zany. Zay ary ny fandarantsika tamin'ity androany fa 14 Novambra ity fa rapitso indray ako de miezaka mitondra ny vaovao samihafa tiako hifampizarana amintsika de makasitraka makatelina tompo lahy sy tompo vavy ho an'ny rapitso indray de misaotra amintsika sy onja teknisianina teto amin'ny MBS misaotra andreo teknisianina any amin'ny radio Mada ihany koa miara-miasa amintsika isan'andro san'andro rapitso indray tompo lahy sy tompo vavy.